Finatra tompoko lahy, finatra tompoko vavy, akafaliana no anolorana anao vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy indray ny alakamisy ny zoma ary ny sabotsy ho avy izao. Mahakasika an'izay ary dia mihena tsikelikely ao anatin'izay 3 andro ho avy izay ny tanjaky ny alizay, izany hoe ny rivotra mafana avy aty andrefana indray no tena ibantoerana zany amin'ny ankapobeny indrindra fa ny tapany avaratry ny nosy rehetrarehetra iny. Ao anatin'izay ihany koa dia misy moa ny fandalovan'ny rindrin-drahona izay manalefaka ny izay alizay izay ary dia amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny zany aloha no izy fidinany ny maripana amin'ny ankapobeny ary somary songadina izay fidinany maripana any atsimon'ny nosy izay fandalovan'ny rindrin-drahona izay ihany koa dia iteraka famafisan'ny rivotra, iampy famafisan'ny rivotra amin'ny lakan-drano Mozambika iny indrindra moa fa ny manomboka ny zoma zany hoe manakery zany izay manomboka ny zoma ary ny sabotsy ary ny farany alahady amin'ny lakan-drano Mozambika rehetrarehetra iny mafy zany fitokon'ny rivotra tratran'izany ny morontsiraka andrefana manontolo ary mbola tratra ihany koa anelanelan'iny taolana sy Cap Sainte-Marie iny mafy ihany koa nefa na izany ary fitokon'ny rivotra amin'iny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy iny. Dia ao anatin'izay ihany koa dia misy ny alin-drano miaraka amin'izay avy aty amin'iny atsimo andrefan'ny nosy iny dia mafy ny onjan-dranomasina zany ahery amin'iny morontsiraka andrefana rehetrarehetra iny ihany indrindra moa fa tena manomboka ny zoma ary ny sabotsy ary dia mahazo an'iny ao anelanelan'ny taolany ary sy Cap Sainte-Marie iny hatrany. Hojerentsika amin'ny Tsipriny ary ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka somary maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana nosy tsy tapakorana kosa aloha honana malefaka ho anelanelan'ny Antalama zany analanjorofa sy Toamasina iny somary mandraondraona mety arahany erika zany ao Andrapitsy Voamaraina ny faritra loatra Mangora ary ny farany atsinanan'ny Analamanga. Ny ankoatran'izay kosa dia ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro ho an'ny Rapitso kosa indray dia mbola mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka raha ho an'ny Antalasy Analanjorofo sy Toamasina mandraondraona hatrany ny faritra loatra Mangora sy ny faritra atsinanana ary aty atsimon'ny nosy fa raha ny faritra sisa moa zany dia ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny vina maripana kosa indray ary ho an'ny Rapitso manokana dia manodidina ny 1.20 zany aty amin'ny faritra Voatany somary tafalatsaka hatramin'ny sivy ny ambany indrindra ho any amin'iny vakina karatra iny 5.20 ka hatramin'ny 4.20 kosa ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha toka 4.20 ka hatramin'ny 2.30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia any Mahajanga 3.30 degré Celsius. Toy izay toetry ny andro izay raha ho an'ny zoma kosa indray dia ho maina amin'ny ankapobeny faritra maro manerana nosy aty atsimo nosy somary mandraondraona izay mety arahana tandrifin-drahona kely ihany ary dia anorana malefaka i Antalasy Analanjorofo ifandimby zany rahona sy masoandro ary amin'ny faritra sisa. Kasika ny maripana ho an'ny zoma dia mandididina ny 1.20 ka hatramin'ny 2.20 na ahitana fiakarany kely aty amin'ny faritra Voatany 4.20 ka hatramin'ny 7.20 aty amin'ny morontsiraka atsinanana ary 5.20 ka hatramin'ny 2.30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy mbola Mahajanga hatrany aloha mafana indrindra dia 3.30 degré Celsius. Amaranantsika azy kosa ary dia ho an'ny sabotsy indrindra moa fa ny tolakandro zany no tena misongadina ny toetrandro zany misy ny orana malefaka ho an'ny Antalasy Analanjorofo mahazo an'iny vatovavy fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana iny misy tandrifin-drahona kely miserana amin'iny taolaniaro iny. Any amin'ny faritra sisa moa dia ho maina amin'ny ankapobeny izany hoe ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana raha ho an'ny sabotsy dia manodidina ny 3.20 aty amin'ny faritra Voatany 9.20 ka hatramin'ny 7.20 ny morontsiraka atsinanana raha toka 9.20 ka hatramin'ny 2.30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy 3.30 hatrany aloha ny mafana indrindra manerana ny nosy dia ny faritra Antsoisy ny faritra Boeny no ahitana izay. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay vaovao rehetrarehetra izay hatramin'ny farany manasanao hatrany ao manaraka veloma tompoko.